ilaina ny firaisankina raha ny hevitry ny filohan'ny fikambanana miara-misandratra fikambanana izay naharay ny antson'Andriamanitra ary manao antso avy ihany koa mba hisiany vondro piraisam-pinoana ny samy kristianina na ilay antsona hoe solidarité chrétienne eo ihany koa ny efampanjakana ny famelan-keloka fanazavana. Natson'Andriamanitra tokoa amin'izao asan'Andriamanitra zao ka nitarika ny fikambanana miara-misandratra. Voalohany indrindra aloha ny anarana hoe miara-misandratra dia midika hoe misandratra ny ara-panahy dia misandratra ihany koa ny ara-nofo. Ary eo anatreny izao olana lehibe krizy mianjady eto amin'ny firenentsika izao dia manana vesatra lehibe atao-poko tamin'ny antson'Andriamanitra tamiko. Io antson'Andriamanitra izay nentsomy ahy io tompoko dia nahitako vehivavy bevoka anankiray izay tena tao anatin'ny famoiza-po satria bevoka fahasiviny zanany izy no saika anariny zanany tamiko hoe rehefa teraka madama ozy dia mba homeko anao ty zanako ty fa tsy veloko tsony. Ary tamin'izay fotoan'izay dia niteny azy hoe zanakao ve dia homenao tsy mety zany fa mila manolotra ny fiainanao an'Andriamanitra ianao. Kanjo kosa tsy haiko na 2 taona na 3 taona taty-aoriana niverina tao atokantranoka izy ary nitaraina fa maty ny zanany sady nandono ny valana tsy nanam-bolana ahafahany nandeha nitsabo ny zanany tany amin'ny dokotera izy dia nitaraina izy hoe nangataka fa tsisy ninina intsony. Ary teo anatren'ny fahitako ny fahoriana io rahavavy io satria nandeha nitsidika tany atokantranony izay tena mahantra dia mahantra tokoa satria mangataka any amin'ny cité any Akatso moa ny zanany amin'ny 20 alina na amin'ny 10 alina vao mody ao an-trano miaraka amin'ny ovoloana karoty loha dia teo no nisiny ny aingam-panahy tamiko ary nanontany tena ako nivavaka tamin'Andriamanitra hoe Jesosy eo fananinana napahitana n'izao toe-javatra izao. Dia teo no nisy aingam-panahy ka niteny tamiko mifanamasina hoe reny ange ny asan'ny kristianiny fa iza momba hijery an'ireny, iza momba hiaino an'ireny. Taona mety zany zao hoe tena hijoroantsika zanak'Andriamanitra hifampitsinjovantsika samy malagasy fa za mino fa raha tena miray intsika ka tena hoe mifampitsinjo dia tsy hisy mihitsy zao hotakotaka sy ohatrany hoe kristy voava zao fa hanovany fiainam-pirenentsika. Ary tokony hisy ny fifankatiavana fifamelan-keloka indrindra koa eo anatren'ny mpitondra zany dia oka tsy hisy tsony ny fizirizirina. Iza manokana dia tsy miandany amin'ny antoko politika raha mijoreto fa olo-tsotra kanefa kosa te hampatsiaro antsika ilay fitiavan'ny Kristy ianareo mpitondra ny firenena amin'izao fotoana izao mangataka anareo ary havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy andao apetraka amin'izay ny ampo rehetrarehetra fa tena hijery ny mpiarabelona amintsika isika, hijery ny mpiray tanindrazana amintsika isika fa efa tafa oatra loatra ny fahoriana eto amin'ny firenena.